Ivelona ho anao Andriamanitra zany tokoa ny fiainana ambony indrindra tampony indrindra zay fanomaninao ka nitsoinao ny olona maro tokoa ho vita fihavanana aminao vao vela heloka hamarinao dia atsanganao ho zanaka zay mandova ny fanjakanao dia ataonao hoe taranaka voafidy izany firenena natokana firenena masina zay raisinao amin'ny tenanao mba nambara tokoa ny atsaranao zay niantso ny fidy azy ny sitona azy namindra azy avy amin'ny vahoan'ny devoly sy ny fahafatesana mba hitany fahazavanao lehibe ary nambara izany indrindra dia hoe Andriamanitra tiany olona rehetra ka mamonjy azy ary mamonjy azy dia mampandova azy ny fanjakanao ho fiainana mandrakizay santarina sady ety amin'ity tany fandalovana ary maro aty zany nefa indrindra naposanao ny voninahitra sy antom'Andriamanitra anao fa inao tokoa nahary zao rehetra izao ary manana fahefana amin'ny nofo sy ny fanahy tsirairay avy tsy niavery azy fa niavonjy azy misotranao amin'ny teny zay nampitondranao ny mpanomponao ary mbola tianao anterina orona ato anatinay resy lahatra mariny zay fa raha tonga eto zay dia anao nefa ny alolanana eto ary mitaonanay anatonanao Jesosy hahitanao iaona aminao hahalananao ary indrindra handray sy anaiky anao ho tompo sy mpamonjinay miahy amin'ny fiainana manontolo indrindra ny famonjena ny fanahinay mbola mitenena araka ny fombanao tompo fa miaino ny mpanomponao rehetra zay vory eto amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra Andriamanitra irerany amen. Pistely ho an'ny Galatiana amin'ny toko fahadimy indrindra fa 7:20 ka hatramin'ny 5:20 iarahantsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotona fijejejona fampotsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilahy fiafina vonana fifampiandanina fisarahana fitokona fialonana fahamamona filalaovandratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fa iny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharpo fandrapanahy fanaovantsoa fahamarinana faly amem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fandreny sy ny volany tamin'ny andro fijaliana raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy amen. Fanomezana lehibe antsika ny andro Pentekosta dia nandrana ny fanahy masina fa raha tsy tonga ny fanahy masina dia tsy haitsika ny anatona an'Andriamanitra ny alalan'Andriamanitra ary ny hinon'Andriamanitra ho famonjena antsika fahasoavana lehibe zany mifandraika amin'ny tenin'ny Paoly amin'ny Efesianina toko 2:9-10 ka hatramin'ny 10 hoe fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana natao hoe fahasoavana dia izao fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana ary fanomezana noho ny fitiavana antsika dia lazaina koa hoe fanomezany noho ny famindram-po zany hoe zay tsy mendrika akory tokony handray izany fanahy masina fanahin'Andriamanitra tampony tsy misy tsiny tsy misy pentina tsy misy hota nefa omena ho azy anao raha manaiky isika zay natao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana ka nomena ny fanahy masina mba hahalalantsika an'Andriamanitra hoe iza izy ary indrindra manahoana izy ny ambary indrindra ary fanambarana tampony dia hoe Andriamanitra dia inona mo izy fitiavana izy Andriamanitra dia fitiavana izy afatra goavana zany lehibe indrindra araka ny teny Paoly ny fitiavana no lehibe indrindra ka tsy ny hoe hahalala haratsaina fotsiny ihany fa indrindra hahalala mivantana zany hoe hahafantatra an'Andriamanitra ka handray azy atao amintsika mba hivelomantsika raha i Andriamanitra fitiavana araka izany tsy tratry ny saina fotsiny io na hoe ho fantatry ny saina fa hivelomantsika ho fiainantsika dia ny fiainan'Andriamanitra zay fiainam-pitiavana atao amintsika arak'izay nandritry herinandro zao dia fantohana tokoa ny loa hevi-dehibe ho Andriamanitra dia fitiavana fanambarana tsy hoe lehibe fotsiny fa tampony zany ny amin'ny fanambarana an'Andriamanitra ary lazaina eto zany fa efa mandrositsika midingana hoavana lehibe zay misokatra amin'ny perikiopa dia ny fanambarana feno an'Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina tonga eto amintsika ny fanahy masina zany ny fanambaran'ny Pentekosta ary tonga tokoa izy ho antsika fa
vavolombelona hanambara ny amin'Andriamanitra izy araka ny teny Jesosy hoe irahiko avy amin'ray ho anareo izy ny fanahy masina. Izy no vavolombelona hanambara ahy. Eo amin'ny Jesosy no ahafantarana an'Andriamanitra feno fa tsisy nanambaran'Andriamanitra afa-tsy izy ary tsy amin'ny alalany ihany. Zay moa le tsy tatiny atao hoe fampianaram-pivavahana hafa hoe zay koa mba manalana an'Andriamanitra. Fa ny hoe Andriamanitra teny tonga nofo ary hitondra famonjena dia famonjena tokana ho fanavotana amin'ny mpanota amin'ny rany Jesosy Kristy izy reriany na tanteraka izany. Reny mahatonga ny teny hoe zay manana ny zanaka no manana ny ray, na koa zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fanambaran'ny Pentekoste zany dia ny fanahy masina tonga ho antsika ary mampiavana antsika amin'Andriamanitra, mamerina antsika amin'Andriamanitra, ananantsika fasana velona aminy. Io fanahy masina io na fanahy Pentekosta dia fanahy fitiavan'Andriamanitra izy. Raha zay na miteny hafa hoe fanahy trinité masina izy dia Andriamanitra tokoa telo zay iray, miray ao amin'ny fanahy ary fanahy iray satria Andriamanitra dia fanahy izy. Barana lehibe io. Sasa moa dia hoe ka tsisy Andriamanitra ka tsy hitanay. Tahaka ny Saitana ny rivotra ka. Nefa raha tsisy ny rivotra tsy ho faty daholo sika. Mihoatra lavitry ny zany. Ny amin'Andriamanitra zay ray ny fanahy rehetra. Andriamanitra dia fanahy ka mamelona tokoa. Lay maha-olona antsika dia ny fanahy. Ary miaraka amin'izany, zay rehetra nampihavanan'Andriamanitra amin'ny tenany nalazaina hoe koa zay rehetra nateraka Andriamanitra ho zanany noho ny finoana filazrantsara Jesosy dia nateraka ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Marina koa dia hoe nateraka ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Samihafa moa zay. Raha ny fitiavana an'Andriamanitra zany dia ohatrany hoe fa manana ody azy fa tsy manana. Ary ny ilaiko aloha dia alala fa izy dia tia. Mba sokony tiako rehefa avy eo. Nateraka ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra mba hananantsika firaisana aminy tokoa araka voasoratra hoe mahatoky Andriamanitra hoy Paul. Zay natonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korinthiana voalohany toko voalohany andininy fahasivy zany. Rehefa zany ny olona zay nateraky ny fanahy na nateraky ho zanak'Andriamanitra mbola andeha araka ny nofy ihany ve izy? Tsia. Ary zay ny tenin'Andriamanitra teto. Nanombony nofony sy ny faniriny sy ny filany tamin'ny ary fijaliana. Atao hoe lafo ny fitipika etika na moraly zany. Fa ny tena marina amin'io dia ny hoe noho ny soarany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina zay niasa tao aminy dia ny fanahy tokoa no mamono ny asany nofo rehetra ato amintsika. Zay tsy raisitsika amin'ny maha-olonantsika ka mitondra fanavoazam-piainana tanteraka araka nambara teo hoe raha misy tokoa olona ao amin'ny Kristy olombavao zina ny antony zany satria ny fanahy ny fanavaozana no omen'Andriamanitra azy. Ary ty fanavaozana ty dia ny hoe ho amin'ny fitiavana zay ataon'Andriamanitra ho aminy. Tsy nahalana an'Andriamanitra teo aloha toy ny ondro very matsiaro manrery noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga eo aminy ny tompo dia mamangy azy ho ny fanahy masina, dia mampiavana azy ao amin'Andriamanitra, dia manavao ny fiainany, dia manavao ny toetrany mba hamokatra fitiavana ao aminy satria io tsy nisy tao aminy, tsy nainty izy ary tsy nalala koa ho tiavana. Misy ngetaka olona tahaka an'izany na anehoanao fitiavana toninina azy ny zanakao nefa raha sanatria manamafiatoko izy tsy afaka andray izy dia veriny menao tsy tia azy zany misy eo dia tafitoina andray aman-dreny maro hoe sarotra tiavina ianao ty satria fodonto tonga kosa ny fanahy masina anavao ka lay fohy vato hosoloana fo nofo isoratra masina. Lay tsy mahay mity tahaka ny fasana maty io kosa ny velomina tahaka ny azo velombelona zay isehony zany hoe fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny rofo izy dofodofotra tahaka ny rofo zany hoe mianaka ary miseho eo amin'ny misy zany hoe fivelaran'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra. Mamokatra fitiavana amin'ny fon'ny olona ny fanahy masina dia miteraka sy mampitombo ny fiainan'Andriamanitra fitiavana ao amin'io. Ary zay dia lazainao amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny fevra teo hoe miray amin'ny fomban'Andriamanitra. Vahiny teo aloha ankehitriny efa zanaka. Ary raha zanaka dia mandova dia miray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ny are-panan'Andriamanitra rehetra amin'izay tena mahandray-manitra an'Andriamanitra. Izy manao zany ary isaorantsika azy. Arak'izay na iza kosa mihevitra famalana an'Andriamanitra izy fa mitandremana ty nefa tsy manana ity fanahy masina fitiavana ty fa ny fanahy masina dia fanahy fitiavana ary lazaina ve famalana an'Andriamanitra marina izy tsia mihevitra fotsiny any izy ary tsy manana an'Andriamanitra akory azy zany nefa sanatria no fitiasan'Andriamanitra ho antsika fa anteriny indray ny raina ny fanahy masina mba haranantsika marina an'Andriamanitra ka azotsika mandray azy ho ato amintsika hivelona ato amintsika azotsika hoe tsy zazy tsony tokoa mivelona tsy za-panota fa Kristy
lay masin'Andriamanitra, lay maherin'Andriamanitra, lay mpamonjy zao tontolo zao, lay fahazavany zao tontolo zao, lay tontony aina tonga ato amiko mame fiainana ary mame zany be dia be. De maneho ny fitiavana amintsika tokoa Andriamanitra ary miteraka fitiavana ato amintsika mba hitiavantsika an'Andriamanitra. Manana firaisana velona firaisan'aina ao amin'Andriamanitra. Izay maha-Andriamanitra azy, miasa izy, ary zay koa maha-zanak'Andriamanitra antsika dia ny hoe miray fitiavana ao amin'Andriamanitra. Arak'izay, satria tsy ananantsika ny fitiavana, dia omena ny fanahy masina mba hiasa ato amintsika ary havokatra ny fiainan'Andriamanitra. Dia ao anao i Paoly eto, arak'izany amin'ny andininy zay tondrona mipiara-kiopantsika androany ny andininy 2 tapany voalohany, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana ho izy. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana kosa asiny kosa. Ka teny mametra-panontaniana io tenin'ny Paoly io, ary ina marina moa tena fotsika malona, zany hoe fitiavana an'Andriamanitra zany, na fitiavana Andriamanitra. Inona marina tena fotsika olombelona raha marina ny amin'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra ary fandraisantsika aminy. Tiazo ve tsika? Tsy raha maolona ao namoa ny tiavana zay tsy fantatsika. Ary raha mitory azy ny ten'Andriamanitra, Andriamanitra nge dia fitiavana tsy araka an'izay koa marototra ny olona. Indrindra ary ny tsara sasan'Andriamanitra hoe Andriamanitra fitiavana ka honana velon'ny olo tahaka an'izao. Hahitany tsiny Andriamanitra fa tsy hahitany fahatanterahana. Ka raha tsy orona dia tsy misy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe fantatra ianareo izy. Mandinika soratra masina ihany nefa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Zao na toko 5:22 zany. Koa rehefa tsy misy ny fitiavana, dia ina ny mahazo laka ao amin'ny fotsika ny fandraisan'Andriamanitra dia lasa tahotra. Zana dia tahotra. Zany hoe tahotra tsy mari-potitra. Atao hoe tahotra aranofo izy. Tahotra so faizin'Andriamanitra satria hoe masin'Andriamanitra, marin'Andriamanitra. Tahotra so melohin'Andriamanitra satria mpitsara Andriamanitra. Tahotra so aringan'Andriamanitra sy ny sisa. Lasa fampitahoran'Andriamanitra amin'ny olona zay tsy malala azy, tsy malala fatia izy. Ary matoa misy tokoa ny tahotra satria tsy hoe noho ny tsy fahalalan'ny olona fotsiny fa noho ny faharatsin'ny fon'ny olona sy ny asany. Tsy maintsy misy eo io. Dia iry zateo tsy tia hiala amin'ny faharatsiny ary tsy tia bebaka. Zay nge mahatonga le tahotra reny toroteny ajanony any reny toroteninareo reny. Avelo zay iaina ny fiainanay. Zay nataony maro satria mampangitsingitsina azy io ary tsy mahatafandreritreritra lasa tsy mampatory. Dia ho any zany fa tsy ilainay. Ka ny mpanao ratsy ihany araky ny fitentsika no maninona izy no mahana. Ary io araky le teny hoe aleo enjean'ny omby masika no zay enjean'ny heritreritra. Ty heritreritra ty mamosavo ary nifilazantsika azy. Fiteny daholo zany. Milaza fa tsy afaka mitoetra hanam-piadanana ny olona mpanao ratsy araky ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ka rehefa miselo ay tsara dia tahaka an'i Jesosy dia hono izy. Hoy ny tompo, ratsy ny masonao satria tsara ho izy. Ary nareo tsy mety manatona ny mazava satria ratsy ny asanareo. Mazava ge dia ny fitiavan'Andriamanitra. Dia tsy fantatry ny olona io fa mazava io, tsy maizina io. Ka raha tsara ny masotsika kosa, raha tsara ny fotsika, mazava loatra fa nandray azy tsika dia mifadytsika andre tenin'Andriamanitra, mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra tsika, fa tsy hoe tonga eto amintsika Jesosy dia andavy tahaka nataony Jesosy tsika ary irany hafarana ombona amin'ny hazo fijaliana. Matono ombony ny olombelona Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia satria ratsy hatramin'ny fahazazany ny fon'olombelona, zany hoe tsy tia ny tsara izy fa mpankala ny tsara. Andriamanitra ve mamaly atsika tokoa araky ny ratsy ataotsika. Satria voalaza hoe Andriamanitra dia mamaly ny olona araky ny asany. Aleo mazava tsara. Misy ny famalian'Andriamanitra ho fananarana. Fa ny fananarana tsy midika hoe fanamelona mandrakizay. Samihafa zay. Raha misy fananarana ataon'Andriamanitra dia mba tsy hahafaty ny ratsy fanahy, mba tsy havery azy. Dia hono Jesosy raha tonga tokoa izy tao amin'ny olona. Tsy tonga hitsara zao tontolo zao izy fa hamonjy izao tontolo zao. Tsy tonga hanameloka na hanmetsiny. Fa ny hamonjy zao tontolo zao ho afaka amin'ny fahotana. Zay mo ny anarany teny hoe ny anarana atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ka amin'ny teny hafa dia ny hoe nahatongavako ny tompo raha diky zany dia ny anambara sy ampafantatra fa Andriamanitra angeka tia ny olona fa tsy hoe fahavaliny olona. Izy nahary ny olona izy ka ahoana moa ny hoe fahavalina dia hoe satria nanota ny olona kanefa tsy niotanao mahatonga Andriamanitra hankaranao. Zay mandriamanitra azy. Hafa izy, tena hafa izy, ary tsy misy tahaka azy. Ka tiany olona rehetra tsy hankanavako vavonjy izy dia ahoana izy tsy misy manana fitiavana lehibe zao dia manolotra ny ainy
amonjy ny sakaizany dia izy nataony hoe sakaiza ny anjely ve masina mpanota indrindra dia natolo miny hatramin'ny ainy mba amonjena azy anafahana azy anavotana azy dia ny fidianany azy tamin'ny rany ho afaka mifambabon'ny ota sy ny fanangoren'ny devoly ka anlorany azy ho fanatitra velona angasitrahana ho an'Andriamanitra asa mahagaga marisy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra mpanota zany raha amin'izany dia atsangany tokoa izy ho zanaka tsy hoe ho zazasary tsy hoe ho andevo any na mpanompo any tsy atsangany ho zanaka amin'ny toetra ao amin'ny trano dia andova ny fanjakany be voninahitra sy ny fahasoavany tsy manapataperana ilo hoe fahasoavana anampy fahasoavana dia fiainana mandrakizay zany zay santaritsika sahady dieniny ety dia ao na roa ny teny fanambarany filazany tsara maminy baiboly manontolona baiboly ny fitiavan'Andriamanitra raha tsika miredy manao hoe janao toko fahatelo andiny faina ambiny folo aminaran'i Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay amen ary dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao sy ny olona rehetra tsy mba voafetra io aza no natonga ny mpino sasany amin'ny mpino fa tsy hoe ny mbola tsy malala ho faly ve lafindray izy faly rehefa ho an'ny tenany fa rehefa asehon'Andriamanitra ho an'ny hafa malaila izy ary mitafy toina taka ny mpanao salamo ny teny fantatsika tsara raha izao ozy dia saika ny bolasitra ny tongotra dia saika solafaka ny dikro satria ny alina ny préarea raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy salamo fahatelo amin'ny fito andiny faharoa sy fahatelo zany dia toy manao hoe to tsy hitako tokoa zay tombony sy mahasamihafa ny hoe mino an'Andriamanitra sy ny tsy mino rehefa zay ary toa hoe ny mpanao ratsy indray azy izy ty no mahazo tombony ambinina no iza dina fakapana mazo dia aleo any azy ave manao ratsy mba ambinina nisy olona nanao an'izany zay raha onjitsinareo mahita anareo mivavaka azy zay mitsipozipozinareo ty zay zao zareo midilabona koa za toetratsika ny tompony amin'izany ka inona ny antony ty hoe averan'Andriamanitra isy ny toe zavatra tsy tratry ny sainy zay noho ny fitiavany dia zao hoe mba hafantarako fa tsy haiko tokoa ny mity tahaka an'Andriamanitra eo mahasamihafany hoe Andriamanitra izy sady mpanota araky ny teniny Petera hoe miala amiko fa olomelo koa fa Andriamanitra tokoa dia ty araka zay itiavany zay tsy bakonizaniza izy tsy didina na fefena na sakanana ho tianao izy mety isamakanao tsy ilainao anao makana tsy mendrika anao zany tobomasina zany enao mpanolo ty enao io indrina ny tena ilainy Jesosy ary sotonony oeto tsy bakona am'izay tiany atao izy dia ny mity zay nge ny tian'Andriamanitra atao tian'Andriamanitra ny mity ary dia tiany olona izy ary tiany mity azy araka misoratra hoe hosondrina amin'ny fitiavana izy fa nitoko fahatelo andiny fafito ambiny folo zany ary dia azo ny antoka tokoa ny fitiavana zany hoe tsy mba misalasala amin'ny fitiavana asenao zavatra lehibe zany tsika nge mety misalasala dia tena tiatoko venao tompo amin'ny fitiavana mandrakizay feno ve tsy mivadika ve tsy manadino avy ve tsy miovany azy manarak'izay asehon'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra fa ny fitiavana mba afantarako fa hay tsy fahalemena na faharesena na fanotsiantoka ny mity amaolona atsika mantsy dia enao ve dia mbola tiany izy io naza tsiny aminareo le mifikitra amin'olona tsy mety any indray fa izy io fa mamilava sy ny mbola tianao ihany akateriteko fa dia akory moa atao ka miotra lavitra an'izay le fitiavan'Andriamanitra ka tsy fahalemena io na faharesena na fahatiantoka ny ty fa tena hery fandresena lehibe tombony hoe ho antsika io mason'Andriamanitra ahoana zany ny fitiavana moa izy manarona fahontana maro ka fahareseny zany sa fandresena fandreseny zany fo nataony tsy misy nizy anakahalanao ninina fanenjena io fafa amin'ny fitiavana dia sambatra ianao raha afaka amin'ity sambatra tsika saronana any iny fandresena goavana tsy misy ohatran'izany ary zay le hoe reseo amin'ny soa ny ratsy fa atao hoe dia fa ratsy ve nataony amiko zay mbola anao soa aminy olona resy zany olona tsy mino fa ny olona tariny fanahy masina dia matoky izy tariny fanahy masina dia nity ary ny fahatelo dia ny hoe mba hitavako an'Andriamanitra amin'ny fomadio fa tsy hoe sanatria manana fikendrena ranofo manokana raha Andriamanitra raha ty dia manome izy ary ty manome ka ny tenin'Andriamanitra araka zany dia ny hoe rehefa ty dia ty tokoa fa ny fitiavana hoe Paoly tsy mitady ny azy izy fa ty manome izy arak'izay ny anarantsika ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alaliny fitiavana ho an'ny olona rehetra dia ny anarantsika ity tahaka an'Andriamanitra zay mity ary dia anasoa tahaka ary zay ty manao ny soa dia anao iny Jesosy fa izy Andriamanitra ray mampiposaka masoandrony
amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilasaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina totoko fadimy dia ny amporosina ampanao ratsy mbola rahanao ratsy tokoa ve ny dikan'izany tsia hitaona azy hoe Andriamanitra nge tsy miova izy dia mampiposaka ny masoandrony ary eto ny masoandro lehibe zay amposaky ny tompo amintsika dia ny fony feno fitiavana arak'izay ny fitiavana dia matoky tokoa izy fa tsy mba matahotra honao izy n'apôstôly isika efa nalala sy mino fitiavan'Andriamanitra atsika ho izy fa Andriamanitra dia fitiavana tokoa ary zay mitoetra ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra tsarovo zay raha manana ady ianao dia ao anantsy mba tafatoetra ny finoko zany to mitopatopo dia io no ampatsivy ny tompo anao maiza mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary Andriamanitra ho amino izy zany no atanterahana na fitiavana amintsika mba hananantsika fasany zany hoe fatokina be amin'ny andro fitsarana ne mbola tsy tonga zany raha misy tady hitsaranao manameloko anao rehefa ny fitiavan'Andriamanitra ao aminao dia manana fieritreretana tsara ianao tsy azo ataka ny satrany hoe manamary tena hoe anka ianao ngeka tsy mety io ataonao anka dia madio mieritreritra zay fanamarina tena fa rehefa tena fitiavan'Andriamanitra ny velomanao ninninona mety fanoerana ninninona fitenenana ratsy nomenao mijoro amin'ny famarinan'Andriamanitra tony ny fonao feny fiadanana ary tsy foana aminao ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampiny jaona hoe fa tahaka an'Andriamanitra isika eo amin'izao tontolo zany hoe tsy misy lesoka tsy manatsiny tsy manatahotra ny fitiavana izy fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra zay izy fa mampahory ny tahotra fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana zany hoe tsy tanteraka ao amin'Andriamanitra ary tsy ivona vetivety aminy hoe aribe ny fitiavantsika ray aman-dreniny zanatsika rehefa io ny banga ao amin'ny zaza dia sary tahotra izy rehefa sary tahotra izy dia manana foana izy dia miseho sarisa foana zany dia ny mahatonga an'le hoe ditreny raha tena amin'ny teny frantsay hoe délinquance zay de hoe dia fa ratsy misy ianao be devoly tsy ampy fitiavana zany tokony andiny tena hoe tafahorona ao amin'ny zanako ve ny fatokina zay ny fitiavana dia zany mamary an'izay tsika tsirairay avy mamary an'izay indrindra ny fitiavan'Andriamanitra azy ary dia tahaka zany tokoa ny olona zay tsy manana fitiavana tahotra ny ao aminy tsy sambatra izy ninninona nanany tsy sambatra izy e banga be io ary io nitadiaviny maro manerana an'izao tontolo zao aizy Andriamanitra fitiavana tsy Andriamanitra ny goro fantatritsika moa zany zay mampanompo anao zay tsy manafaka anao fa mangeja anao tsy Andriamanitra na secte resetsy tsy Andriamanitra mpaminano sandoko tsy Andriamanitra mpanosiosy fa Andriamanitra fitiavana dia mio mahasambatra io dia tony ny fonao mora mitebiteby foana ny hainao lavo zay ino mampitebiteby anao rehefa dininao tsy tena tsy de fantara tokoa izy ty fa fahalemenao anaty dia io ny fanasitranana angeza be satria fitiavana mahatoky io dia miaro anao tsy tafitohina foana ny mora tohina ny marary amin'ny teny fa ny tsy manana azy tokoa dia mangay ay ary melohany tsy fitiavana ho aminy ary reny olony reny rehefa tsy manam-pitiavana izy dia lasa fahavaliny tsy tokoisan'ny olona manodidina azy na ny vadinao akaikinao rehefa kely le fitiavanareo dia naninona ndray ianao raha matota izy ianao ranga nakaiky any vola teto fa inany nalany azy sy ny sisa dia mitrotrana amin'ny tsisy antony zavatra rehetra aza mailaka amin'ny tsara sy manameloka fa mandiny tena hoe mitoetra ao amin'ny fitiavanao ve aho Jesosy ary dia mitio aho mpahirezo ahalala ny fanotrako ahalala fa toy ny tany mangetana tokoa ma ka ny tonkery tompo ao ny tany maina nitoerako zay tany maina io dia tsisy fitiavana nefa io indrindra no tian'Andriamanitra mitongorahana dia amin'izany ny raha ny fanahy masina hanafaka hamonjy amin'ny tsy fitiavana io no hoe mamonjy amin'ny fahalementsika izy mamonjy amin'ny tsy famaharinantsika izy isika tsy manam-pitiavana zany fa erin'Andriamanitra ain'Andriamanitra ao aminao zay mino ny fitiavan'Andriamanitra dia io mampiteny amin'ny Paoly laza hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana izy inaraka zany ny hevitra finosiny ty hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana dia mianga amin'ny fanoharana nosy fanahy tsika raha soitsika ny texte rehefa mitorono antsika na manambara na mampianatra na mamaky teny na mandinika dia aza mivoaka ny texte ina ny antony baiboly dia ray manontolo izy fa natao i texte na perikopa dia araky zay fitarian'ny fanahy dia nomena antsika fa misy hafatra manokana dia tsy indriny mba iorona ao amintsika zay hafatra manokana zay dia ny hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana raha mila fitiavana zany ianao fitiavan'Andriamanitra dia antsoiny fanahy masina ka eto dia ambarany Paoly apôstôly fa hoe mampisongadina ny asan'ny fanahy dia ny fanoherany amin'ny nofo ary ny nofo raha teo manao hitra azy
araka mbosoratra hoe fihevitry ny nofo i Paoly dia fahafatesana kosa izy fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana zay mahasamihafa azy fa ny fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo any amin'ny Romanina toko fahavalo zany ka ny Galatianina zay nivakitsika eto dia ny hoe ny andeny fiainambiny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo teo dia maneho reo hoe fanoerany ary mahasamihafa tanteraka ny asa nofo sy ny vokatry ny fanahy masina izy ny vokatra dia mazava zay mamafy ho an'ny nofo dia mijinja fahasombana ho an'ny nofo ary amin'ny toko fahaenandeny fahavalo moa zany kanefa mifanantitra ny amin'izao ka tsy ho amin'izany zany tsika fa zay mamafy ho an'ny fanahy dia mijinja fiainana ary fiainana mandrakizay ary eto dia ny hoe fitiavan'Andriamanitra ndikany dia hoe zay mikatsaka tokoa ny fitiavan'Andriamanitra dia azo fiahita ary zay mizary zany zay le mamafy dia hijinja koa fiainana mandrakizay arak'izay zay rehetra tia ho velona araka an'Andriamanitra taoko andeha araka ny fanahy fitarian'ny fanahy masina io na sitrapon'Andriamanitra araka an'izay ambron'ny fanahy masina azy mba tsy hantanteraka ny fihevitry ny nofo aza sahiran-tsaina anao hoe ahoana ihany ty nofo ty tsy a mahasahiran-tsaina anao dia ny hoe tompo fenoy ny fanahy satria zay ny planin'Andriamanitra fenoy ny fanahy dia miasa ny fanahy mangina ny fihevitry ny nofo ka ho amin'ny fiainana ary zay no anjarany mpino moantoka famonjena azy zany nyteny io hoe ny vokatra ny fanahy dia fitiavana izy anjarany mpino fitiavan'Andriamanitra ary antoka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra azy dikan'izany dia hoe matokiny fitiavan'Andriamanitra anao ary tianao izy sa tsy mahafoy anao vonamela heloka ary andraisanao ny famonjenao fananganana anak'izany fa rehefa nofo zany hoe ny folanasiany sitrapo raha ikosa ny baiky ny olona ina ary mety ho vokany fahafatesana ho izy dia fahafatesana anampy fahafatesana tena poizina manampy poizina zany dia raha zay ny Paoly eto tena intsika vakina vetivety hoe fa miariary ho izy ny asa nofo dia inona fisangasangana faritoana fijerijejona fanipotsantry fanaovana ody ratsy zany hoe fikirakarana ody zany sy ny fanafody sampy fandrafina fifandirana adylahy fiafinafona fiampandaniana fisarahana fitokona fialonana fahamamona fahalovany ratsy ary ny toy zany zany hoe ny faharatsiana rehetra tsy aro voatonony nandiny fa 7 ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny toko fa 5 teo zany Galatiana raha bangoina ny asa nofo dia tsinona fa ota fa otana izy ilain'ny mpanota arak'izany ny mibebaka zany hoe mandao ny fahotana fa ny mpanota tsy mibebaka zany hoe mbola mitahirota tsy ho tafiditra na oviana na oviana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'izay minikosa dia toko lehibe dia mahazo ny santatry ny fanahy masina eto zany dia ny vokatra lehibe dia ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia resy lahatra fa Andriamanitra tia azy ary mivelona ny fitiavan'Andriamanitra na omora na orosarotra na misy fahoriana na fivaliana dia mitoetra zay fitiavana zay tsy anao taka mpanao ratsy na mpanamaro tena ka tsy hety azo fiadana satria tsy mety vita fihavanana amin'Andriamanitra inona ny fiainan'Andriamanitra ho tsika ny amin'izany ho velona araky ny fanahy masina dia amokatra araky ny fanahy masina ho velona araky ny fitiavana andeha araky ny fitiavana dia araka an'Andriamanitra fitiavana ataontsika ary dia tendren'i Jesosy tokoa manao hoe aoko tanteraka ianareo izy toy ny fahatanterahan'ny rainareo zay any an-danitra izany dia ny fananterany teny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Israely raha nitarika ny zanak'Israely Mosesy aoko ho tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ro Mosesy ary amin'ny alalanao koa dia ny Israely oloko zany hoe tsy anatsiny fandeharaka ny sitrapon'Andriamanitra ary hivelona azy tokoa arak'izay zay mivelona ny fitiavana araka an'Andriamanitra dia io no marika zay amantaran'Andriamanitra azy marika maolom-boavonjy ny fivelomana ny fitiavan'Andriamanitra manana ny fiainan'Andriamanitra fiainam-pandresena fiainana ambony mandresy ny ota sy ny faharitsina ary ny tsy fahamarinana rehetra zay angeny menantsika te arak'izay ny fantaniana moa amintsika dia ny hoe aitsika ary va ny mity valiny dia mazava amin'ny mahampanota amintsika nateraka tao amin'ny otantsika dia tsy haitsika io zao kosa zay tsy haitsika olombelona dia hain'Andriamanitra izy ary dia marina araka ny teny voalazan'ny Jaona apôstôly manao hoe isika tia ho izy satria izy Andriamanitra efa tia antsika taloha fampianarana moa natao dia tsara velarina arak'izany ho FDB zay lazay ny tenin'ny Jaona hoe isika tia satria izy efa tia antsika io dia ny hoe raiso modely ny fiainan'Andriamanitra isika tokony itia tahaka azy zay tia antsika raha te hifandray amin'Andriamanitra ianao dia angatao hifanan'ny fitiavana io ary Andriamanitra dia mitoetra ary zay ny hoe Andriamanitra na andriana finaritra izy zany hoe finaritra amin'ny fitiavana
fitiavany manaraka zany tsy haitsika ny mity dia Andriamanitra no mampianatra atsika ity isan'andro amin'ny lafiny rehetra amin'ny zavatra rehetra na tsy finondo zany na fatezeratsika zany na fatavitoinatsika zany mampianatra atsika n'ity izy de mamboly io fitiavana io de mampitsiry azy de mampivelatra io fitiavana atao amitsika mba hivelomantsika ny fitiavana fa ny olona mivelona amin'ny fitiavana atao hoe velona n'izy fa raha misy velona mihevitra ho velona nefa tsy manana fitiavana de tony maty any izy de misy arak'izay fampitandremana zay atao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika koa ahona marina mono hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana izy ary marina koa hoe tena iainantsika tokoa ve ny fiainan'ny fanahy masina dia ny fitiavana de mampitandrina atsika amin'ny fanabeazana kristianina zany tsy hoe efa vita batisa mantsy de marina maritra Jesosy eo aminy nomena ny fanahy masina ka atoko tena fa hoe olony fanahy rehefa feno fanahy dikany teny hoe tsy mila mianatra tsy mila mitombo tsy mila mandroso tsia zay mihevy tena fa efa hoe manana ny fanahy izy daoka hitandrina izy fa ny fanahy dia tsy hay fehezina hoe fanahy ny fanahy ka manana ny fanahy zay ny tiana lazay neto tsia tahaka ny rivotra amin'ny filazan'i Jesosy azy tsy fantatrao zay vilona aliano izy so meteza ho tariny de meteza zany ho ampianariny mba hitombo ao amintsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka tsy voasaka ny fanamarinantena na ny fatokitena tahaka an'ireo fery sy farotra eo fe izay hoe zanak'Abrahama zay nataranak'Abrahama olona tahaka an'izany ke tsy afaka mibebaka intsony ary olona maina ny tahaka an'izany maina ny tahaka an'izany mety azoto izy vavaka mety azoto izy anosan'Andriamanitra nefa maina ka raha fa maina tsy misy ainy zany aleo manovo ny verina manovo indray ary io mandraka arivo nampianarin'Andriamanitra atsika rehefa nanao asa be dao aloha mitokana de tsara ho fantatritsika zany mpanompon'Andriamanitra rehetra de olo ny fitokanana amin'Andriamanitra izy ary arakaraky nyzay tokanana amin'Andriamanitra no amokarany be koa ho amin'ny asan'Andriamanitra zany hoe azony mitondra sy mizara ho an'ny fiangonan'Andriamanitra misy fahadisokevitra hafa manaraka koa tsara zay tsy hivitsika eto izy tsiny zany fa ny mampifangariny hoe manana ny famezam-pahasoavana fa amin'ny fanahy masina io sy ny hoe manana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra ahoana no azavainy zany famezam-pahasoavana raha ny Korintana 2:20 dia avy amin'ny fanahy masina izy asan'ny fanahy masina io ary asan'ny fanahy masina entina manao fanompona mba hampandroso ny hafa hampandroso ny fiangonana ezy zao tsika mitongoteny manao fampianarana manao asa sy fampahirezana zany rehetra zany dia fanomezam-pahasoava zany hoe fanahy miasa amin'ny alàna ndray mpanompon'Andriamanitra zay natokony mamino zany mba hampandrosona ny finomin'ny hafa ho famonjena azy indrindrandrindra aro fampiorenana fa ny atao hoe vokatry ny fanahy kosa dia miompana andrina am'ireo hoe ny mamokatra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra na ny fiainan'Andriamanitra ato amintsika mazanak'Andriamanitra atsika ny ananako io toe-panahy araka an'Andriamanitra io ny asan'ny fanahy masina fa raha nao asan'Andriamanitra nefa le toe-panahy araka an'Andriamanitra reto be ny fitiavana tsy ato amiko sarotra izany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia io zany lazain'ny Paoly eto hoe vokatry ny fanahy fitiavana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po matanjaka be matevina be zany fa izy zany lehibe indrindra amin'izy ireo sady voalohany dia ny fitiavana satria fahatanterahan'ny lalàna rehetra izy misy contexte toy izao zay nanoratan'ny Paoly ho an'ny Galatiana contexte moa de hoe nisetrana ny antony nanoratana tao amin'ireo kristiana tao Galatia dia nisy nyhevitra tokoa fa manana ny fanahy izy ary feny ny fanahy izy nefa ny vokatry ny fanahy dia tsy hita misongadina teo aminy fa ny vokatry ny nofony teo aminy de tafitoiny Paoly nalahelo izy de aonao izy raha nanomboka tamin'ny fanahy nareo dia atanteraka amin'ny nofo va ankehitriny ary sarotro zany nateraka ho zanak'Andriamanitra takany hoe nateraka olona rehefa avy eo nefa tsy mitombo dia tratry ny sembana zay ny masolazana azy ary ny sembana angezabe eto de ny hoe efa mba nandroso tao amin'Andriamanitra ihany nefa iverin-dalana de mafy be ny lazain'ny Petera apôstôly azy amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny faharoa amby roapolo mbola tadizy zay roa Petera roa amby roapolo ny sasany iza miverina amin'ny lohany ny amboa miverina amin'ny lohany ary de mbola mitoetra manakery ho amintsika koa zany teny zany mba hieritreretasika fa raha ny fanahy no mampiasa atsika daoka izy no ivelomantsika tsy sanatrika hoe hitory ny fitiavan'Andriamanitra anambarany hoe ny fihavanan'Andriamanitra sy eo amin'Andriamanitra nefa
sanatria mangidin'ny fankalana ho atao ny fonodray manambara sarotro zany raha tsy mitandrina tokoa zay mitory na manambara ny ten'Andriamanitra de ty fireneny ty manaja sy mitory amin'olony fa ny fonikosa de lavitra mampianatra atsika zany tsy ho ty amin'ny teny amin'ny lela hoijanona faoko ho ty amin'ny asa zay manana fitiavana no mahalala an'Andriamanitra zay tsy manana fitiavana tsy mahalala an'Andriamanitra ary ny fitiavana lazainy hoe tsy ara-nofo fa asan'ny fanahy masina de io na tonga ny Paoly teny hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona tsy nianjela zaho izy zany hoe mahay mandahateny tsy miteny amin'ny fahefana kanefa tsy manana fitiavana de tonga varahina maneno sikipantsina karantsana zany hoe mankarary sofina nge zany mankadilo zany na de manana faminaniana zaka marana ny zava-miafina rehetra zany hoe manana fanambarana miafina avy amin'Andriamanitra sady manana ny fahalalana rehetra hatramin'izay sanalalina sy tsy ambaraten'Andriamanitra ary na dia manana ny fonina rehetra zaka mahafindra tenim-bohitra tahaka an'Andriamanitra manana fahefana afaka mibaiko sy mandidy amin'ny zavatra rehetra kanefa tsy manana fitiavana mba ho zavatra ihany avy eo izy tsinitsinonao izy tsy mitsinona ary na dia omeko ny malahelo aza ny fananako hoe manaova asa sofy an-trano ary na dia tolotro hodorana ho fanatitra zany tenako nefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory izany ny fitiavana tokoa io no afantaran'Andriamanitra ny olona zay azy de omeny ho asianao io ary tsy ho levina mandrak'izay io raha tianao ny aina ny fiainany mandrak'izay n'Andriamanitra de io no angatao ao amin'i Jesosy misy azy fehitsika zao dinika izao ny vokatry ny fanahy ary ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana izy tsy mandeha araky ny nofon'ny olona ny fanahy masina ny olona nandray ny pentekosta ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra trinité ray zanaka sy fanahy masina satria ny fanahy masina dia fanahy ny fitiavan'Andriamanitra ary io no fiainan'Andriamanitra zay ataonao mpanota mba hamelona azy hampitraka azy hamelona ny fanantenana ary indrindra hanekendry sy tokoiny fa Andriamanitra tokoa no tompony famonjena azy de mandray ny fiainan'Andriamanitra izy ka io ny tian'Andriamanitra ho ato amintsika hivelomantsika mba havelona atsika satria tsy tiany ho faty isika zay tsy manam-pitiavana efa maty izy dia io za io no antsoin'Andriamanitra tsy hoe ho tsaraina na mety tsara azy any eritrerito fa io kosa ho tian'Andriamanitra ho avela eloko de hiavana aminy de hanana firaisana aminy satria amarininy zay fantany zay nge zay antsoiny de amarininy izy de omeny ny fitiavana izy de azo miteny hoe fantatro ianao ary ahy ianao io fitiavan'Andriamanitra io tsy vidim-bola tsy atao amin'ny ezaka fa omeny maimaimbona isika rehefa amonjy asa fampahirezana rehefa avy eo ka tononona amintsika hoe anakazo matahotra fiadanano aminao voavela ny elokao raiso ny fanahy masina dia io izy zany raiso ny fitiavan'Andriamanitra ho anao zay mamela ny elokao rehetra manasitrana ny rofy sy aretinao rehetra miaro ny ainao tokoa tsidina any amin'ny lavaka fandraisan'Andriamanitra misandro mahery hoe ahy ianao de manangana anao izy hiditra mifanjakana be voninahitra anananao fiainana mahasambatra fiainan'Andriamanitra fiainana mandrisy ny fiainan'Andriamanitra fiainana satroana voninahitra ny fiainan'Andriamanitra de tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra ao aminao de io koa no angatantsika amin'ny foto koa nefa mifatokina be ao amin'Andriamanitra mba ho velominy atapontsika araka ny tononkira hoe avy fanahy io fanahy masina dina eto aminay hitaritarana ivavaka isika sotranao tompo amin'ny denidenika zay mimeno ho anay fampianarana izany ary mahafampianarana azy dia mangataka anao fanahy masina tsy ny ampianatra ihany fampatsianay zay rehetra hafatra ao tamin'ity andro ity na dia sombony amin'izay aza de ainao ny mampamboly izany mba hitombony zany atao anatinay ary hiteraka tokoa ny fiainan'Andriamanitra de Andriamanitra fitiavana datovy matoko zay fa tianay ary tianay marina tianay tokoa ianao ka tsy afoenay mandrak'izay na mora na misarotra ary fitiavana maheritra mandresy ny ratsy rehetra mandresy ny aizina rehetra dia ny fahotana hevitra mampisaraka aminao ary indrindrandrondra ny asan'ny maizina ny asan'ny devolo rehetra zay fanahy ny fankahalana misaotranao zay tamin'ity andro ity fa fanahy mahery tokoa dia fanahy mandresy ny fanahy masina ary fanahy fitiavana izy mba handresena ihany fitiavana ny ratsy rehetra ho voninahitr'Andriamanitra zay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ho mandrak'izay amin'ny alalan'i Jesosy tianay amen